avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM manuchawanao ni vavao. Université privée de Madagascar. Tokony sarotiny amin'ny fitakina ny fitantanana mangarahara sy ny ady amin'ny kolokolo isika malagasy fa tsy ireo vahiny mpamantsy vola ihany. Manosika ny vahoaka malagasy andray ny andraikitra tandrify aza ny fomba fitondrany Andry Rajoelina ny firenena ho ny solombavam-bahoaka ny Faratsio. Maro amin'ireo ampahandalana vao namboarina teto Andrenivohitra no efa simba amin'izao fotoana. Tranga izay manam-pirofo ny aratsiny ny kalitao sy ny tsy fanajana ny fenitra ho ny teknisianina momba ny fanamboaran-dalana. Mivena mahazo vahana ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina. Fahatapahan izay ambony tanteraka ireo mpanao asa tena sy mpandraharaha rehetra miankin-doha amin'ny fampiasana herinaratra. Anatanteraka tetika sagoavana manodidina ny tontolo ny teknôlôjia, ampiasam-bolatra amin'ny 500 miliara dolara ny filoham-pirenena Amerikanina. Nampitondray ny anarana Stargate ny tetikasa izay tombanana anome asa manodidina ny rahetsy. Ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalam-baovao indray eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasanao ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Tokony ho sarotiny amin'ny fitakina ny fitantanana mangarahara sy ny ady amin'ny kolokolo ny vahoaka malagasy. Fa tsy ireo mpamatsy vola vahiny ihany, antony isika malagasy no isany iaina ny voka-dratsy ateraky ny tsy fananana politika mazava, ny tsy fisian'ny mangarahara eto amin'ny firenena sy ny kolokolo avoleta sy ny maro hafa, izay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao. Matoa andatsoratra. Nandray ireo mpamitahiraka avy amin'ny FMI na nitahirim-bola iraisam-pirenena ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Nanomboka androany hatramin'ny 4 ny volana febroary ho avy izao ny asa ataon'izy ireo, ary miompana manokana amin'ny fanadihadiana mikasika ny fitantanana sy ny ady amin'ny kolikoly. Fanadihadiana ahafahana mamolavola torolalana mifanaraka amin'ny zava-misy mety ho an'ny Madagasikara. Raha ny momba ireo irak'ireo aloha dia tsorina fa efa manana ny maridrefy hijerena izay fitantanana eto Madagasikara izay. Manana ny maridrefiny manokana anaovana fanadihadiana mikasika ny kolikoly ihany koa izy ireo, fa tsy ho tahaka ny maridrefiny mpitondra fanjakana malagasy. Ho an'ny mpitondra eto amintsika mantsy dia ny fiantsenana any amin'ny grande surface sy ny fisian'ny fitohanan'ny fifamoivoizana no maridrefy ilazana fa tsy mahantra ny vahoaka ary mandroso i Madagasikara. Tsy hivona fa teboka maro no notakiny ny FMI tamin'ny mpitondra fanjakana malagasy araka ny tatitra nataon'ireo solitenan'ny FMI izay nandalo teto amintsika ny fiandohan'ny volana May 2024 lasa teo. Ankoatry ny resaka vidin-tsolika sy ny jirama, notakina ihany koa ny fametrahana ilay fonds souverain manaraka ny fomba fanao iraisam-pirenena ary eken'ny FMI fa tsy tahaka ilay namisavisany ny mpitondra fanjakana malagasy azy. Notakina ny fampafatarana ao amin'ny tranokalan'ny ARMP ny tsenam-barom-panjakana rehetra hatramin'ireo tsenam-barotra gré à gré mahazatra ny mpitondra fanjakana. Mila rafitra isan-taona eny amin'ny parlemanta ny vola miditra sy ny vola mivoaka ao amin'ny fonds souverain. Raha fehezina ny mangarahara no takiny FMI. Takiny izy ireo ihany koa fanampin'izay ny fanamafisana ny fehina ara-tsosialy sy ny fanatsarana ny politika mpanjakana momba ny vola. Ny zava-nisy tsy nentina moka ny vola 300 tapitrisa dolara avy amin'ny faiky FMI satria nisy ny tsy fanajan'ny Madagasikara ny fampanantenana natao tao anatin'ny lettre d'intention nosoniavy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mikasika ny fanafoanana ny famerana ny vidin-tsolika sy ny fametrahana ny vidin-tsolika araka ny tokony ho izy na ilay ajustement automatique des prix à la pompe. Ny tsara ho fantatra, rehefa mijanona ny famatsiana avy amin'ny FMI, manaraka izany avokoa ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola hafa rehetra. Misy antony matoa ny mpamatsy vola mandray fanapakevitra tahaka izany. Tsy ireo mpamatsy vola ireo anefa no sahirana sy efa miaina fahasahiranana amin'izao fotoana raha mitoy izao tsy fisian'ny politika mazava
tsy fisiany mangarahara, kolikoly avolenta sy ny sisa izao, fa isika malagasy ihany. Araka izany, tokony hosarotiny sika, ary tokony hijoro sy hosay andray andraikitra, hiaro ny tombotsoa izay kely sisa ananantsika. Matoa andatsoratra rehefa manosika ny vahoaka malagasy andray ny andraikitra tandrify azy ny fomba fitantana ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Faratsio. Fisehosehoana amin'ny Lakiarivo sy ny Tranobe handraisana ny SADC no mahamaika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Eo anatria ny anohanana ny tsy fanananasa sy ny tsy fandriam-pahalemana saika manjaka manerana nosy ankehitriny. Onona saina. Rendrarendra fisehoana ivelany oeraoera isan'ny mibahana raha tao tanatin'ny enitaona farany nitondra ny Andry Rajoelina. Tsy hitandreo nampindramina ny fahefana fa efa maheriny 700 vahoaka malagasy no ao anatin'ny fahantrana lalina ka io tsy mbola mataitra azy ireo ihany. Izao hiazakazana ny Lakiarivo sy ny Tranobe mijoalajoala andraisana ny fivorimben'ny SADC. Raha rendrarendra zany zavatra tsy hamokatra natao eto. Raha mijery tsika ny zavatra misy ny tamin'ny lahateny tamin'ireny faraparan-tondreny dia hoe andray ny filoham-panjakana SADC. Raha mijery ny vola anaovana an'izany tsy hoe ratsy zany. Misy fotodrafitrasa eny amin'ny CCI misy fa andehanao zavatra anankiray mbola oeraoera be dia be. Hoe tena le mampandroso amin'ny Madagasikara ny tena mifototra amin'ny maha-olona aloha. Fa io tsy zany rendrarendra hoe tena ho avy any filoham-panjakana SADC hoe amin'ny taona 2024 dia anaovana centre de conférence internationale andray dia andanina dia hovaina tsy zany. Tsy zany za mahita hoe tsy zay aloha maika. Tsy zay ny maika fa maika indrindra aloha dia le vahoaka mila voky aloha. Fa rehefa tsy voky ny vahoaka dia tsofony jiry fandahatory. Nina le tsofony jiry fandahatory? Andray fahefana ny vahoaka any amin'ny fahefana ny tompony fahefana farany. Vahoaka ny tompony fahefana satria tsy araka ny eritreretiny ary le zavatra nisy nananteny izy fa isakafo ara-dalàna mba hiena ara-dalàna azo asa ny zanany mena fandriampahalemana izy. Fa ny zavatra misy amin'izao tsy zay ny zavatra misy. Ny fandriampahalemana tsy misy, fiakaran'ny vidim-piainana midangana. Ny asa tsy misy asa ho an'ny tanora amin'izao fotoana izao. Fa inona ny lasa misy? Lasany amin'ny zavatra rehetra tsy hamokatra natao hanao zavatra mirantiranty. Tsy hain'ny mpitondra ny mampiasa ny fahefana nampindraminy vahoaka ny Andry Rajoelina ho hiatrany ny faneho-kevitra. Tsy nahina maly fity ny vahoaka tompony fahefana ny mpitondra ka mahatonga ny fampiakaram-peo eto sy eroa. Efa vahoaka mandinika ny vahoaka malagasy ankehitriny ho hiatrany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Faratsio. Fa misoko miadana amin'ny fanjakana amin'izao fotoana amin'ny fanesorandreo vahoaka mipetraka ao amin'ny nosy Sakaty sy ireo nosy kely rehetra ho avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy ny fifampiresahana amin'ny vahoaka. Mahakasika izay tetikasa izay ho atao fa ny fanliana azy ireo amin'ny taniny sy ny fampimotehana ny fiarian'izy ireo no hazakazahany fitondram-panjakana ankehitriny. Onona saina. Nampanatsony ny fanjakana tamin'ny alalan'ny prefektura Androany tao nosy Belleville nisy olo-tenan'ireo vahoaka monina amin'ny nosy Sakaty. Antony fionana ny anesorana azy ireo sy ny vahoaka amin'ity nosy ity sy ireo nosy kely rehetra manodidina any amin'ny tapany avaratry Madagasikara toa ny nosy Mitsio. Esorina ny malagasy fa omena ny mpampiasa vola vahiny ny tany toa ny Green Matalande hisehatra amin'ny fizahantany. Raha mbola manjavozavo amin'ny vahoaka izay tena ho atao, efa ely ny tompona andraiki-panjakana eny fotony fa tetikasan'ny filoham-pirenena io ka tsy maintsy manaraka ny vahoaka, tsy maintsy andeha ny asa. Le ponina aloha itatsika zao fa tsy manaiky satria efa elaela ihany le zavatra io dia efa elaela koa le zava-misy dia efa mivory matetiky zany le vahoaka ao amin'ny faritra io zany dia efa tsy manaiky zany zareo amin'ny resaka zay le projet ho avy zay. Dia zay zany mahatonga zareo hatramin'izao satria tamin'ny maraina zany misy voana nataon'ny zareo tany amin'ny tany Sakaty le vahoaka misy zany le voatany. Le vahoaka zany miteny hoe raha ohatra ka misy projet ohatran'izay tokony mba magnampy vahoaka zany ny fitondram-panjakana mba miaraka miresaka amin'ny zareo. Zay zany ny etaetan'ny vahoaka any mba ahafahana hoe magnanity mijery ny réalité misy amin'izay ino tokony atao par rapport amin'izay. Tsy mazava tsy fantatra hoe inona marina ny zavatra mila atao. Aty Alafady ao Ambohibe mirefy 20 hektara. Aty Alaonko Andranomatavy 10 hektara. Faritra fanjonona nentim-paharazana manodidina ny nosy Sakaty 100 hektara. Faritra fambolekazo eo Sakaty 15 hektara. Torapasika manodidina ny nosy Sakaty 7,2 hektara. Nosy Raty izay nosy fandevenana no sady rakotra onko mainty na corail noir. Eo ihany koa ireo karazana orchidée samihafa.
ireo no hoafo sy hopotika ary anjakany ny vahiny mpanambola raha resy amin'ny tany ny vahoaka ao amin'ny nosy zakaty. Manoloan'izany, miantso fifampidiniana matotra sy fanehoana ny mangarahara avy amin'ny fitondram-panjakana ny vondron'ny firaisamonim-pirenena. Toerana rehetraty hoe efa misy olo mipetraka aby zany efa elaela, efa mantoana ny maro. Esorina eo le olona dia lasa ohatrany manahirana izay zavatra zay ka izay société civile zany magnano juste hoe mangataka zany amin'ny fitondram-panjakana mba hoe mba hiresaka amin'ny société civile mba afahana mandamina le situation misy par rapport am'le zava-misy. Satria le zavatra eny fotsiny hoe zao mila raisiny lasan'ny mpamatsy vola, lasan'ny mpanambola le faritry tasany zao koa le de mila mazava amin'izay zany inona man tokony atao inona no marimaritra raisina tokony azo atao par rapport amin'izay zavatra zay. Milaza ho miaro ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary ny fanjakana malagasy ho hiatran ny faneho-kevitry ny firaisamonim-pirenena. Arena voajanahary maro anefa no anjavona raha apetraka io toerana ho an'ny mpizahan-tany io ao amin'ny nosy zakaty izay tafiditra anatin'ny faritra tantany ny vondron'olona eny fotony. Manodidina ny 20 amin'izao fotoana ny fikambanana sy firaisamonim-pirenena manaraka akaiky ity endrika fangoronan-tany na accaparement de terre ity. Izay ny mahakasika andreo nosy kely manodidina ny Madagasikara fa miantso ny fitondram-panjakana hanamafy ny fepetra sy hanamafy ny sazy ihany koa ho andreo mpandroba ny harem-pirenena ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargasy araka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androan'ity. Tsy tambo isaina ho izy ireo ny fanondranana ny harem-pirenena antsokosoko nanomboka ny volana Desambra lasa teo ary maro ireo olo-mpanjakana ambony izay voasaringotra ihany koa amin'ny raharaha amin'izao fotoana izao ka tokony hahatonga saindro tompona andraikitra isanambaratonga ny Christian Dimby. Mirongatra tsy tambisaina ankehitriny ny fandrobana ny harem-pirenena indrindra fa ireo arena voajanahary mampiavaka ny Madagasikara raha ny tao anatin'izay roa volana farany izay ho ny fanambarana nataony teo anivy ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargasy androany. Sokatra manodidina ny 740 sy ray hetsy no nisy nanondrana antsokosoko raha tokatranga misy 510 sy 509 ny tratra nanomboka volana Desambra iny makaty. Ireo tranga ireo izay mahavoasaringitra tompona ndraiky mpanjakana ambony, olom-boafidy sy olom-boatendry isanambaratongany izay isan'ny tomponantoka amin'ny ireny raharaha ireny. Raha ny zava-misy hatramin'ny volana Desambra 2024 hatramin'ny androany tokoa mantsy no atao jeritodika dia tsy ny tambazotra mandroba sokatra ihany no mietsika fa ho ihany koa ireo mpanao tantely afa-drakotra ny arena voajanahary hafa. Raha ireo fotsiny no jerena dia hita fa tsy vitsy ireo tompona ndraikitra mpanjakana olom-boafidy na olom-boatendry isanambaratonga no piraitsy-kombakomba amin'ireo olon-dratsy. Mampanosarotra ny fandraisana ndraikitra ireo olona say mijoro izany, mampirohirohy saina ireo izay mbola misalasala. Tsy tokony mahakivy antsika rehetra nefa ny zava-misy sy ireo fanembatsembanana ireo fa andeha isika irahina ho amin'ny fananganana tambazotra ny tsara. Afamaina hatrany ireo mpanao ratsy noho ny fahefana sy ny kolikoly ataon'ireo tsy maty manota ka antony mampirongatra ity fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena ity ho hatrany ny fanazavana. Ny olana amin'izy ity mantsy zay ny somary hoe tsy fanarahana kerina ndray fa zay mahita tsy ka anankiray anankiroa fa olona tratra en flagrant délit manao aveu fa relaxé au bénéfice du doute. De zay zany mampieritreritra be fisian'izany ka zay moa dia ho ambaranay foana zany rehefa miseho reny zavatra reny zay anisan'ny ao anatiny ty hoe dénoncer les malversations environnementales osé appliquer la loi satria anjaranay firaisamonim-pirenena miteny an'izany zany rehefa tsy mandeha le raharaha hatrany farany. Fa zay io ny asan'ny Alliance Voargasy manampy hatraty amin'ny fanadiadiana mandalo amin'ny fisamborana makany amin'ny tribunal ary manara-maso hatrany amin'ny fampiarana ny sanction omenan'le olona zany. Manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny hanamafy ny sazy sy hoentitra amin'ny fanasaziana ireo izay tratra amin'ity fandrobana sy fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ity araka izany ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargasy ny 900 ireo karazany zava-mananaina tsy fahita raha tsy eto Madagasikara izay ahina ho tsy hita popoka raha mitony ny fanombana sy ny fanondranana antsokosoko azy ireo ka antony tokony hatonga saina ireo tompona ndraikitra voakasika.
Mandidina ny asa pitsarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, tsy misy tsy mitaraina noho ny fitarazoan'ny raharaha pitsarana eto amintsika avokoa ny akamaroan'ireo olona manandrara. Eny anivony fitsarana araka ny fanadihadiana natao, izy ireo izay saika lany vola sy fotoana ihany koa amin'ny fivezivezena. Eny an-toerana izay isany manome vahana ny kolikoly raha ny fanadihadiana natao. Daniela Minorso. Mananotsatra ny fikirakirana tota-taratasy ny nivony fitsarana amin'izao fotoana no ny fitarazoany ity farany raha ny fitarainan'ireo fianakaviana manana raray ny nivony fitsarana izay nanovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Ny akamaroan'ireo fianakaviana mananolana eny amin'ny fitsarana izay saika lany vola sy fotoana amin'ny fivezivezena avokoa. Antony mampametra-panontaniana azy ireo ny amin'ny tena fomba fiasan'ireo tompony andraikitra eo anivony fitsarana eto amintsika. Tsy haiko hoe tsy miasa tsara ve ny tompony andraikitra fa somary miraikidzaikitra le zavatra. Dia na niasa an'le izay manao ara niasanay lasa tapaka sy ohatr'izany dia lasa olana be ilay izy. Fivezivezena aloha iny hoe mikarakara zavatra tsy mora fa tsy maintsy ampivezivezeny zareo foana ianao. Dia ianao moa zany tsy afaka mandany io miainga amin'ny zareo ihany le izy hoe zao nareo dia tsy maintsy manaraka an'izay ihany. Tsy afaka manao ninina ianao. Izay le problème somary sarosarotra zany. Tsy voafian'ny zareo hoe le izy hoe zareo milalao asa zany. Izay ny fahitako anazy somary zavatra raha tokony vita vetivety le izy dia lasa mitatra lava be, somary elaela zany. Vola zao mandeha ohatran'ny rano zao raha ohatry ny anay manokana amin'ity raharaha ity mandeha ohatran'ny rano. Tena vezivezy be mihitsy ny olona fa ny isan'andro zany dia ohatran'ny hoe rapitso lava izay foana le izy dia verina foana le olona sady lany andro ny lany fotoana. Fahitako le izy zany ohatran'ny hoe tsy dia raharahindry zareo ohatra le fomba fiasan'ny zareo mihitsy tsy mety. Le asa zany averina le olona fa tsy atolo le asa dia verina foana. Ho an'ireto fianakaviana mipetrakiana lasora izay mananolana noho ny rarahady tany ireto izao, efa tamin'ny herintaona izy ireo no nikarakara tota-taratasy fitoriana teny anivony fitsarana nosy. Saingy hatramin'izao mbola rirarira n'ireo tompony andraikitra trano raha ny fitarainana. Ny raharaha pitsarana izay hitarasoka trano eto amintsika raha mbola tsy foana sy manjaka ny kolokolo raha ny fanazavana trany. Arakaraka le zavatra misy ihany aloha ny mangina sy manazy fa ny ohatran'le resaka le hoe aingana aloha tsy dia aingana. Mety aingana ihany izy aloha raha manao an'le corruption. Io mandeha foana io antony fa tsy vitany hoe aingana izy na vetivety. Iny no tena lesiko amin'ny raharaha pitsarana mihitsy zany. Eo amin'le io tsy tapitra zany io, tsy tapitra io. Izy eo amin'atiny ao mihitsy raha ny tena manao an'io fa tsy tapitra zany. Hitanao zany dia ohatran'le eo anivon'ny pitsarana le meny hanina zao no meny hoe mifanarao verina. Dia misy indray le fanemorana an'izy nefa ianao mba manana ny tena manahirana anao koa ianao. Dia indraindray ohatra mamono atoka be an'le tenana mihitsy zany le izy. Indraindray matetika miverina intelo, nefatra vao miraikitra le izy. Manome vahana ny kolikoly, ahitana taratra ny tsy fahaleovantena ny mpitsara ny fitarazoany raharaha-pitsarana tahaka izao. Ankoatra ny anivony fitsarana, mitarazoka ihany koa ny fikirakirana ireo tota-taratasy ny anivon'ireo sampandriaram-panjakana maro samihafa, mahazo vahana ihany koa ny kolikoly raha ny fitarainana trany. Fifandraisan'i Madagasikara amin'ny areo mpiara-miombonantoka fa matsimbola mitetina 10 miliara ariary no nomeny ny vondrona Europiana ny Malagasy ho fanatanterahana ny inisiativa ekipa Europa eto amintsika. Kolotoliara no mitaritra ny Antsiprian'izay. Iray lavitrisa euro na 10,000 lavitrisa ariary no famatsimbola omeny ny vondrona Europeana ny Malagasy ho fanatanterahana ny IEE na inisiativa ekipa Europe eto Madagasikara izay misehatra amin'ny resaka tanora sy fifanarahana maitso ary angovo azo avaozina. Nanazava mony avy ao amin'ny vondrona Europeana nandritra ny fifanaovan-tsony nerany tamin'ny masovony Frantsa sy Allemagne teto Toliara momba ny stratégie conjointe eto Madagasikara ho an'ny taona 2024 hatramin'ny 2024 ny 20 janoary lasa teo fa famatsimbola tsy averina io tsy natao ampitomboana ny trosan'ny Madagasikara. Ity iraka natao teto Toliara ity dia iraka iombonana nataon'ny vondrona Europeana niaraka tamin'ny masoivony Frantsa sy ny masoivony Allemagne ho fananganana ny paikady iombonana Europeana ho an'ny fampandrosoana.
resahana eto ny famatsim-bola mitetina 5,000 miliara ariary izany hoe ray miliara euro izay vola omeny ny vondrona eropeanina amin'ny endrika fanomezana fa tsitrosa noho izany tsy hanampitrotraka nitrosan'ny firenena io vola io faharoa dia ezaka iombonana irahan'ny vondrona eropeanina sy ny firenena mpikambana izay ahafahantsika miara-miasa tsara kokoa. manoloana izany dia ny orinasa tsy miankina anka izay misehatra amin'ny famokarana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro no anisany misitraka ny 7.2 tapitrisa euro na 5.30 lavitrisa ariary amin'io famatsim-bola io ho fanitarana ny famokarana herinaratra ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa ka ny Toitao Mangily ny fifanaovantsony teo amin'ireo masoivo telo sy teo amin'ny anka sy ny ADER ary ny ministerany angovo sy ny akoranafo. Nitetika asa fanitarana dia mikasika ny valantahiry ho amafisina avy ny fahafahan'ny fitahirizana ao amin'ilay toerana mba ahafahana mampitombo ny isan'ny mpanjifa sy ny mpiampiasa ny nivon'ny fiarahamonina. Ary ity tetika asa ity dia tohana ny AFD sy ny vondrona eropeanina ary koa ny GIZ miaraka amin'ny sehatra miankina ary ny ADER dia anisany voalohany amin'ny fiara-miasa ny ADER anka, ny AFD ary ny Allemana. Araka izany hatramin'izay 2024 izay dia efa misy ampahany amin'ny famatsim-bola io no efa niasa raha toa ka mbola misy ampahany ampiasaina atao anatin'ny roa taona sisa. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendvedvety ao anaty toka fohy aza misaraka aminay ary. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona intsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga ilay fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes. Mamenina ny araba-drano tomboka lasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Avy hatrany dia azo any Toamasina vetivetsika. Na dia fafatra ho an'ny Andrajoelina Andriamatoa Roland Ratsiraka androany. Manoloana ny fanirahan'ny fanjakany ireo mpitandro ny filaminana manara-maso manaraka akaiky ty solombavam-bahoaka ny Toamasina voalohany. No sandy kandida ben'ny tanàna tamin'ny fifidianana kominaly farany teo ity. Tsy malala ny soatoavina republikanina no sady tsy manaja ny demokrasia Andrajoelina. Matoa manao fihetsika mampiseho fatahorana an'Andriamatoa Roland Ratsiraka toy izao. Arak'izay fanambaran'izay. Tamin'ny fitora sasany maraina no efa nahitana mpitandro filaminana indray manodidina ny trano fonenana Andriamatoa Roland Ratsiraka teny Salazamay androany. Ny fanindran-dalana tamin'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana ben'ny tanàna tato anatin'ny faritany Tomasina.
mifanipaka tanteraka amin'ny fandalana ny demokrasia ny zava-misy raha ny fihetsika na ny rahana ireo mpitandro filaminana amin'ny andiany manara-maso n'Andriamatoa Laurent Ratsiraka araka ny afatra nalefa ny ity solombavam-bahoaka ity ho an'Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina. Afatra ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena. Anao maresaka demokrasia. Anao maresaka tany-tandalana. Demokrasia ve ny olona tsy mahazo miteny? Demokrasia ve ny olona tsy mahazo maneho ny heviny? Agnatin'ny constitution, agnatin'ny lalam-panorena dia mazava, mahazo mandeha anao, manana liberté de déplacement olona rehetra, mahazo miteny anao, mahazo miteny izay tianao teneno. Zany agnatin'ny constitution. Za solombavam-bahoaka tsy navela mivoaka ny tragno. Ianao ihany mahita an'izany normal. Za solombavam-bahoaka enjegna atao zay tiany rehetra andehanana dia asiagna police gendarme. Zany tsy rariny zany. Fantarinao fa ny zavatra tahoranao satria za miteny marina tamatavy zay naresy tamin'ny fifidianana. Mazava be. Fantapoko fatapirenena alabato nataonare. Zay zany tsy manjary sa nareny tsy manjary. Zay nga nangalabato. Impiry zany latsiko fidigna tsy ary nangalabato nandeha indray mandeha. Fa ty alatra hita flagrant délit nataonareo miaraka amin'ny lehibe ny fokotany sy ny sisa. Dia zany ny hoavin'ny Madagasikara asehonao. Dia anao iteny demokrasia, anao iteny milamina Madagasikara, anao iteny mandroso Madagasikara, tsisy raha manjary. Tsy hainao dikan'izany hoe valeur républicaine zany, tsy hainao dikan'izany hoe soatoavina républicaine, tsy hainao ihany koa dikan'ny soatoavina kristianina. Satria nareo mandeha mivavaka dia Andriamanitra ny patron nareo rehefa mivavaka. Tsara zany. Fa mivoaka amin'ny fiangonana nareo dia patron nareo demony. Miala tsiny zany teny an'izany fa patron nareo demony rehefa mivoaka amin'ny fiangonana. Ka zany tsy ekeko ary tsy hagnekatra agny farany za. Oka zay fampitahorana lava io fa tsisy dikany io. Madagasikara mila raha tsara. Tamatavy ihany koa mila raha mangarahara madio. Za hiady fogna ho an'izany. Azo raisina fa tsy mitombona ny fitoriana rehetra napetraky ny vovonana Tomasina Mifoa manoloana ny raharaham-pifidianana kominaly farany teo. 420 isanjato ny salanisa azon'Andriamatoa Laurent Ratsiraka raha mitaha amin'ny mpifaninana amin'ny vantana taminy dia ny kandida Irmar izay nahazo ny salanisa 420 isanjato raha ny vokatra navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana androany teto Tomasina. Mazava loatra aloha ny zavatra marina dia natao le tribunaly kanefany cinéma. Tsy navela ny teny ny vavolombelona misy 50 ny entinay. Ny avoka navela ny zareo ny teny teo fa tsy nienoany aby. Zavatra mba nitenen'le avoka ny sasany dia hoe tsy azo ekena io fitoriana io satria onya ny adresy ny anarako onya dia tsy amin'le fitoriana. Niteniteny foana nefa ny tamin'ny fitoriana tsara ny adresy anaro. Tsy hitany mihitsy zany ny hevitra hahafahan'ny teny hoe diso ny raha teneninay. Tsy niteny mihitsy ny avokany sasany hoe tsisy alabato, tsy niteny an'izany izy satria ny avokany zareo koa mafantatra fa misy alabato. Mampomela izy fa ny firenentsika dia république bananière ozy ny frantsay, zany hoe république anakondro zany tsisy dikany, mampalahelo. Fa aza taitrinareo fa no avy dia mbola tsaratsara an'izao fa matoky ananareo fa tsika tsy mijanona hatramin'ny farany. Midika ho fatahorana ny fanjakana an'Andriamatoa Laurent Ratsiraka io fihetsika faneriterena amin'ny alalan'ny mpitandro filamenana io raha nenambara ny androany. Ny tsy fandriam-pahalemana ny tokony ampiasana ny mpitandro filaminana mba ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Dikan'izany dia hoe fatahorana satria hoe zay anao manifestation. Za tia ane tsy olona mpiorganiser fandrodana mpanjakana. Ny sasany mpagnano an'izany fa tsy ny tegna. Zay raha jiaby ataonay agnatin'ny fagnajangan'ny demokrasia, agnatin'ny fagnajangan'ny lalàna ampilaminana. Hitanareo zay isaky magnano raha miteny fogna hoe ampilaminana. Zay tsy mpagnakorotana fa mandamina. Fa zay kosa mahazo miteny ary tia miteny satria zay ihany no hitako hoe farafahakeliny ny zavatra tokony ampelantagnantsika ny fafagna miteny zay dia fafagna mandeha manana liberté kanefa zay ny tery de tery ankehitriny. Police gendarme atao manenjika anazy mitsikilo anahy isan'andro io alefaso amin'ny quartier agny anenjika ny dahalo, anenjika ny tsy fandriam-pahalemana, ny éliminer ny resaka trafic na rongony, trafic de drogue sy ny sisa, zay ny tokony asany fa tsy anenjika Roland Ratsiraka. Gendarme sy police aza atao manenjika anahy fa za tsy fahavalom-pirenena. Zako dia olo voafidy bahoaka mazava.
impiry imbetsaka dikan'izany tsy zazany ratsy ny tanàna fa narony tsy manjary tsy tazana teny amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana nandritra ny famoahana voka-pifidianana ofisialy moa Andriamatoa Roland Ratsiraka androany saika ireo kandida zay na azo fandresena nandritra ny famoahana valim-pifidianana vonjimaika navoaka ny seny ihany no nameny ny toerana. Ampahandalana maro eto Antananarivo no asipanamboarana amin'izao fotoana mivavaradrao rantsikaritra ankilany efa simba ireo ampahandalana vao namboarana vao tsela akory zay raha tsy ilaza fa tsy neny amin'ny 720 hektara. Ny fanamboarana lalana eto Antananarivo zay atao petatoko ho ny teknisianina ka tsy misy ny fanarahana ny fenitra sy ny akalitao ao anatin'izay. Santatra Randriana Arjona. Voatelo volana lasa izay no nasiana fanamboarana ity ampahandalana eto amin'ny Vatobe 67 hektara ity izao simba sady zao. Lavadavaka sy rano miangona izay miteraka fitohanany fifamoivoizana. Raha ny fanazavan'ireo mponina eny amin'ny manodidina, ny orana sy ny olana amin'ny fivoahan-drano no antony izao fahasimbana izao. Ny asa fanamboarana natao raha teo zara fa vita sy maikamaika nandritra ny vanim-potoan'ny fifidianana. Tsy niany 67 hektara ihany, maro ireo ampahandalana teto Antananarivo namboarana nandritra iny vanim-potoana main-tany mialohan'ny fifidianana iny no efa simba. Fa avaratra isika izao, voalaza fa sy mpanamboarana avokoa ny lalana ratsy eto Analakely sy ny manodidina ary neny Ivandry sy Alarobia. Fa avaly voalohany ho an'ny lalana nefa ny rano, hoy ny teknisianina, ka tsy antenana aritra izay fanamboarana tao amin'izao vanim-potoana entana rotsakorana izao. Ny lalana anankiray raha tena vita tsara ny fanamboarana azy dia ny farafahakeliny aloha 5 taona. Tsika ny fanamboaran-dalana zany tsara no mametraka ety am-piandohana fa ny rano no fahavalon'ny lalana voalohany. Zany hoe ny rano sy ny lalana zany fanamboaran-dalana dia tsy miaraka. Ankehitriny hitantsika fa misy fanamboaran-dalana ao anatin'izao fahavaratra izao ary tsy gaga tsika raha mahita fa ny lalana namboarina 3 volana lasa dia fa simba sahady satria mazava ho azy ny fahavaratra tsy fotoana fanamboaran-dalana. Tsy dia mbola fanao aloha zany hoe anaty fahavaratra no ratsy hoe ho atao petatoko fotsiny hoe vonjy tavanandro anga dia atao le izy. Satria io lalana io na mipetraka eo raha ka tsy mandeha araka ny tokony izy ny famoahan-drano dia manimba n'io couche de roulement zay apetraka io ihany zay zavatra zay rehefa tsy mivoaka ny rano satria miangona eo ambony eo dia misy infiltrany ambany dia manimba an'ireo couche rehetra ao anatin'le lalana ka amiko zany raha ny fanamboaran-dalana raha ohatra ka tsy mikitika ny atao hoe assainissement dia tsy gagitsika raha ohatra ka vetivety dia simba ny lalana zay atao eto Antananarivo. Volam-bahoaka no ampiasaina amin'ireny fanamboaran-dalana tsy maharitra sy petatoky ireny. Izy ireny izay atao akamena no ny baiko midina fa tsy misy fanomanana mialoha. Mandalo dingana maromaro ny asa fanamboaran-dalana raha tiana haharitra ka homanina mialoha ao anatin'ny alefi sy ny alefera na ireo lalana mifehy ny teti-bolam-panjakana. Tsy izany no miseho eto amintsika. Irosona ny asa fanamboarana rehefa fifidianana na ihany koa ampitoniana ny vahoaka na amin'ny andro fahavaratra tsy tokony hanaovana izany aza. Fotoana ohatran'izao hoe tataitra dia tonga dia manamboatra lalana ny ampitsony iny. Tsy fantatra zany hoe manaraka an'ireo kipitsipitsina procédure tokony natao io fanamboaran-dalana androany io. Ary zay mbola averiko hoe volam-bahoaka io ka tokony hanaraka hatsakany sy andavaka raha mijery tsikany ao anatin'ny hoe loi de finance tokony efa tany dia efa taratra hoe isy lalana amboarina etsy ary voafaritra tsara ny halavany, voafaritra tsara ny zavatra atao eo ao amin'io fanaovan-dalana io. Zany zavatra rehetra zany dia efa tokony taty aloha dia efa fantatra raha ohatra ka hoe hanamboatra lalana amin'ny fotoana tahaka an'izao. Ka zany mila tokony mahamailo antsika rehetra ao anatin'le izy satria volam-bahoaka anie io fa ngany volam-bahoaka lanilaniana fahatany amin'izay ty. Tsy avina, tsy ny fanamboarana ny lalana no ratsy, fa ny fomba fanaovana azy eto amintsika no tsy manaraka ny fenitra ka tsy maharitra ny asa vita, hoy hatrany ny teknisianina. Miteraka fandaniam-poana ny volam-bahoaka izany. Fanamboarana izay tsy irosona raha tsy misy tombontsoany mpitondra.
isitomana ny fon'olona talohan'ny fifidianana ary sehosehoana fa tena miasa ny fitondram-panjakana ka hampanginana ny antezeram-bahoaka izay efa miamiakatra hatrany ankehitriny. Fa fokotany 20 avy amin'ny boriboritany efatra eto andrenivohitra izay tradoza matetika indrindra anatin'ny fotoam-pahavaratra no nahazo fampitaovana avy amin'ny Barao Nasionaly amsahana loza voajanahary sy ny Croix-Rouge malagasy androany. Fampitaovana izay tafiditra anatin'ny tetikasa fampihenana ny loza eny an-toerana Gabin Eloano mitatra ny antsy prianjay. Fampihenana ny loza sy ny tadidomdoza eto Antananarivo nanolotra fitaovana maromaro ho an'ireo fokotany miisa 20 marefo eo amin'ny lafiny loza voanjanahary ny PNGRC sy ny Croix-Rouge. Boriboritany efatra, ny voalohany sy faharoa ary ny faefatra sy ny fahenina no voakasiky ny tetikasa. Nilaza ny tele General Lefitra eo anivon'ny Bureau Nasionaly mitantana ny loza sy ny tadidin-doza fa entina nairana ny mpiarabelona sy arovana ny hainy vahoaka ireto fampitaovana ireto. Misy fokotany 20 eto anivon'ny tanànan'ny Antananarivo misitraka an'izany kit SAP zany azo ireo visibilité ihany koa. Misy an'ilay tetikasa ho fampihenana ny tadidin-doza sy ny loza eto amin'ny tanan-dehibe na ny projet RRCI urbain izay vatsiny Croix-Rouge allemande vola dia ireo fokotany 20 ireo aloha no fokotany no safidiana anatanterahana an'izany tetikasa izany. Ny système d'alerte précoce moa na ny hoe ireo fepetra fanairana mialoha dia anisan'ny fitaovana hoentina ampihenana ny loza eny anivon'ny fokotany. Amin'ny alalan'ireo fitaovana ireo no ahafahan'ny fokotany manaitra mialoha ireo mpiarabelona amin'izay loza na ambana izay mety hiseho any anivon'ny fokotany. Anisan'izany manampy antsika amin'ny fiarovana ny ain'ireo mpiaramonina sy mpiarabelona any anivon'ny fokotany ny fampiasantsika ny système d'alerte précoce na ireo fepetra fianarana mialoha sy hiandry ny loza idona isika vao idodododo hamonjy ireo mpiarabelona fa efa fomba fiasa napetraka eo anivon'ny fitantanana loza sy ny tadirin-doza izay hoe fepetra fanairana mialoha izay. Maro ny karazana loza pahazo ireo fokotany ireo hoy ny talemisahana ny loza sy ny tadidin-doza eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Fa ny loza teraky ny rano anaty fotoam-pahavaratra no tena atopisiany ireto fampitaovana ireto. Matoa zany zao ireo le 20 fokotany ireo zany natsoina manokana. Ireo zany zao le anisany efa tena ataontsika hoe marefo ary sensible. Matetika zany izy ireo nefa arakaraka ny statistika moa nahitantsika an'izay ireo zany anisany marefo fa samy manana ny sehatra mahamarefo azy daholo ireo fokotantsika ireo. Misy ny sasany zao manana olana amin'ny resaka fihotsahantany any amin'ireny partie ambony ireny zany. Misy ny sasany any amin'ny resaka tondradrano, misy ny sasany any amin'ny resaka tsisy fisiany rano ndray koa, samy manana olona daholo fa ity action ataontsika ity zany dia iomanantsika amin'ny fotoam-pahavaratra amin'ny mety loza teraka ny fiakaran-drano. Manampy ny Croix-Rouge malagasy amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ny Croix-Rouge allemande izay tonga niatrika ny fanolorana ny fampitaovana ihany koa. Fantatra teto fa ny Croix-Rouge no iantoka ny fanaterana ireo entana ireo isam-pokotany. Miverina mahazovana ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana raha toka efa nieny zany vokatry ny fisiny ny rotsakorana nandritra ny andro vitsy. Antony ny fiainany avo nitondra ny mpamokatra herinaratra ka mahatonga ny tsy fampiny ny vokatra tsinjaraina amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo amin'izao fotoana izao araka ny fampahafantarana nataony Jiramata amin'ny pejy ofisialiny. Daniela Minorso. Tena ao anatin'ny kajikajy ny mpitondra fanjakana ankehitriny tokoa ve ny famahana ny olana ny delestage eto Madagasikara. Raha ny zava-misy aloha hatreto, mitosy miverina mahazo vanatra ny fahatapahan-jiro lavareny manerana nosy. Tsaraka ireo fampanantenana sy velirano nomeny ny Florazoelina ny vahoaka malagasy. Ny olana ny delestage izay tokony efa ela no voavaty eto amintsika, raha nanam-piniavana mahizany ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Rahantsika mahita fa tsy izany nanoratra azy. Ao anatin'ny velirano 13 dia ny velirano faharoa dia misy hoe azo rano fisotro sy jioro avokoa ny tokantrano rehetra. 2018 zay 2023 azafady mbola fatapahan-jiro ihany no hitantsika. Asa nantsoana atao anaty velirano ve ilay velirano faharoa sa tsy misy paikady mihitsy na tetikady na programma
amanany olana mba tena vaolana maritra tsisy zay tsy nahafantatra fa vola tsy tokony foroana meny mpamatsy vola anarenana ny fotodrafitrasa ny jirama mametra-pantanina zany isika eto hoe aizareo vola reo ahoana nampiasana azy tsy vitan'ny amon'ny orinasa jirama vao mainka ampahantra sy amony tanteraka ireo vahoaka madinika manao asatina miankina feno amin'ny herinaratra ny jirama ity olany delestage izay tsy asiany mpitondra dika ny tira ny vanasa fanatrany efa 5 taona tsika zao mbola zao ihany ny ainan'ny firenena amin'ny resaka jirosirano Tananarivo no hitatsika fa ny any amin'ny faritra dia tena mijaly adiny 4 adiny 9 ao anatin'ny 420 firenena manahoana no ampandrosoanao amin'izany satria fantatry ny filoham-pirenena mihitsy ny fatiantoka fantany fa mbola tohizana ihany ilay fampijaliana ny vahoaka amin'ny resaka ekonomia miresaka ekonomia satria ny malagasy rehetra ne tsy ho any amin'ny borao avokoa fa miasa teny mba ahazotsika sary an-tsaina ve ny fienan'ny vola miditra amin'ny tokatrano anankiray amin'ny tsy fandehanany jiro fianarany ankizy efa tsy resahana ntsony ny ana fahasalamana tsy resahana ntsony sa tadiavina hitatra indray hoe tena mahanitra tanteraka ianareo dia isy indray ny explosion sociale raha ny zava-misy hatreto tsy hita mivaingana sy azo tsapain-tanana ny vokatry ny asa ataon'ny ministera tsirairay avy amin'ny famahana olana tombotsoam-bahoaka eto amin'ny firenena ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy indrindra ny tanora izay saika tsy manana asa avokoa ny ankamaroany fa manao asa tena kanefa izao vonoany ny fanjakana amin'ny alalan'ny delestage izao ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-bavao ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitondray tombo kilasy tombo vavelo matomboko Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, université privée de Madagascar. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.